sirama tany efa manarivony hektara no misy mibodo. Fanabeazana eto Madagasikara mikorosy fahana tanteraka ankehitriny lasa ambanin-javatra. Cellule de crise no lavin'ny fitsarana ny fitoriana mitontolona. Tomboky lahy sy tomboky vavy sy mangasitraka anao hatrany ny tenako manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao. Tonga soary anatin'ny pejy fampahalalam-baovao ka manolotra ny Vaovao Mbs Alarobia manasa anao sahady anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao amin'izao alina izao dia ny pejy ny fampianarana satria dia tsy mbola ny ravina tokoa hatramin'izao ny olona ny mpiasa ny mpandrara, ny olona ny mpiasa sy ny mpandrara eny ankatso eny hatramin'ny androany. Mbola ny toy androany araka izany ny fitokonana sy ny fihetsiketsehana. Waratsika ary ny tato-baovao amin'ny sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Miditra amin'ny andro fahatelo ny fitokonana izao ny mpiasa sy ny mpandrara ety ankatso. Na dia teo aza ny filazan'ny ministera ny fampianarana ambony omaly fa hivoaka tsy hoela ny karama fa miankina amin'ny contrôle financier ny famoahana azy ary tsy namoaka tety andrany koa ny ministera. Efa nisy ihany koa moa ny fifampidiniana teo amin'ny mpandrara sy ny tompon'andraikitra saingy tsy nahafapo ny mpandrara izany ka nanohy ny fitokonan'izy ireo androany. Sy le tapitra teo aloha raha zavatra amin'ny fiainana amin'ny situation ohatr'izao dia tsy mahafapo anay mpandrara mihitsy le izy. Ny zavatra dia tavinay tonga dia tout de suite pont de caisse tokony aty amin'ny agent comptable anay fa tsy hitako izay diralide any amin'ny poste. Le zavatra zany mifandraisana izy misy zavatra rirarira be ao ambadika le. Nandritra ity fitokonana nataon'ny mpandrara androany ity araka izany dia nisy ny fifampiresahana teo amin'ny mpitokona sy ny tompon'andraikitra. Saingy natony ahoana aza no tapaka sy izay mety ho fivoahan'ny karama dia iverina ifampidinika eto ihany ireto mpiasa ireto raha ampitso. Nampanantena ihany koa moa ny tompon'andraikitra fa tsy hisy intsony ny fahatapahan'ny karama manomboka ny volana novambra izao. Dia raha fitina koa zatra mivorina teo dia manomboka volana novambra zany dia tsisy karama tamin'ny teo tapaka izany intsony fa efa misy vaolana maharitra zany hitandro zareo dia mahafaly an'ireo zareo ohatra hoe hitateraka zany izy fa dia hompiandrasana moa zany satria ny hatramin'izay zany misy foana na dia io dia tapaka ihany izy dia aveo tapaka ihany dia misy mahatokotra ny farany tokoa zany misy ny karama mipety tapaka tamin'ity. Somary ny lamina tsy toy ny roa andro voalohany ny fitokonana tety androany noho ny fahatongavan'ny tompon'andraikitra no antony. Mbola nihidy hatrany kosa nefa ny faritry ny université. Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany dia mikatso tanteraka ny asa fampianarana ao amin'ny Institut Supérieur de Technologie ao Antsiranana na IST zany. Mitokona ny mpampianatra ratsy ny vokatry ny kalitaon'ny fampianarana noho ny tsy fahampiny fitaovana raha ny nambaran'izy ireo tsy voahaja ihany koa moa ny fifanarahana arak'asa eo amin'ny mpampianatra. Tsy mbola nivany olana tamin'ny fitakiana ny vacation izay tsy azo hatramin'ny taona 724 2024. Taorian'ny fiampitoana nomeny izy ireo ny fitondram-panjakana ny farany herinandro lasa teo. Mijanona ao anatin'ny fiampitoana tsy voafetra araka izany ny asa fampianarana rehetra ao amin'ny IST Antsiranana. Wajantsika hatreo izay pejy ny fampianarana izay fa akoatra ny olany tsy fihodinan'ny orinasa sirama dia misedra olana goavana hafa ihany koa amin'izao ity orinasa iray ity. Nisy araka izany ny fampiantsoana mpanao gazety nataon'ny mpitantana eo anivon'ity orinasa ity androany teny amin'ny fibeny tetsy Isoraka. Sary sy rindran-tsary ny tahiry ny aina. Rehefa niato sy niodina intsony nandritra ny taona maro ny sirama na ny orinasa sirama malagasy dia efa manarivony hektara izao ny tany orinasa no nisy ny bodo. Fifanarahanm-piara-miasa amin'ny orinasa tsy miankina tokoa no ataon'ny orinasa amin'ny fitantanana izao. Fitopolo isan-jato ny kampany vizary amin'ny alalan'ny Société Agricole Sucrière Malagasy na ny SASM. Raha ny ao nosy be fotsiny izao izay ivitoerana iray misy ny orinasa sirama akoatra ny ivitoerana telo hafa. Tsy misy afa-tsy 2 hektara sisa ny tandy azon'izy ireo nalaina amin'ny refitany 4 hektara izay fananany orinasa madiodio. Ny tany bodo presque ny sitiny sirama misy daholo ary zay ny zavatra tena mampalahelo. Ireo sity anakefatra reo misy daholo. Iza ozy ianao maro be izy ireo. Oui, tena misy ny olona efa natavavadika titre. Ny anisa azy moa maromaro izy ireo fa misy société misy hôtel ngeza be. Fa zay mahatonga anay hoe nanao inventaire zay mijery hoe ahoana marina moa nazavona nireny zavatra reny ary ny fepetra raisin'ny sirama dia tsy aka hoe mesure anti-économique ka hoe lasa
androdana zay afa mitsangana akory tsy anyle izy fa ny zavatra tsara fantatra kosa de hoe jerena tsirairay daholo reny fahazahoana tany sirama reny a de mba misy réparation tokony atao am'le société fa tsy hoe alainao ny tany a de afa varotana bradena tsy fantako moa zany raha reny ny tena vidin'ny tany fa tsika samy malala daholo fa raha ve le tany amidiny olona en euro ohatrinny ary zay mahatonga amin'ny teny hoe iza marina moa satria misy ny teny hoe varotra tany zay am'izao ny izy ndray nge ny tena marina zany ny vitaradalàna ny anany mbola vitsy fa ny occupation illicite zany ny be da be reo olona rehetra reo raha miteny tanàna nosy be reo trano betabitana reo mijorojoro reo manova fanadiadiana fa tsy ara-dalàna daholo reo zany hoe occupation illicite sokateniny tany de tonga izy de manangana trano eo raha jerenao amin'ny fanjakana nefa ndrajakana iny titre mbola aminay reny olona reny zany tsy manana titre tsy manana nininy reny fa tonga de manangana eny fotsiny zay moa zany ny fomba fiady satria ohatrany hoe nety angambo hoe bodio le tany sirama fa reo tsy samy teny zay tsy fantako aloha mpitatana tany aloha hoe tsy miteny fa ho anay manomboka zao tsy misy zany hoe occupation ianao de anao occupation paisible zany satria raha avy eo ino no entinao hitarika hoe zanga fa nanao mise en valeur an'ity tany ity tsy ny aonosy be ihany anefa no misy mibody ny tany ny sirama fa saika amin'ny ivitoerana telo hafa de ny aona maki amilbe ary brikaville mivelona amin'ny tany anefa ny orinasy satria fambolena no atao miteraka fahatiantoka goavana araka izany ny fiainany refin'ny tany ampiasaina na tsy miodiny insontony teo aloha aza ny orinasa de mamboly toy ny lavanilina kakao ary jirofo ny sirama zany a sarotra be ny hoe anao relance ny surtout le site anankiroa anosy be sy brikaville raha tsy vita ny sécurisation foncière de mazava ho azy tena miteraka perte ary ty tena tiana azavaiko tsara mihitsy zay natonga ny teny hoe ny société sirama de société de transformation de produits agricoles ou produits finis ny dikan'izany zany ny sirama tsy maintsy miainga amin'ny tany aloha fanana tany ka raha fa ny tany no miena ny actif ny société zany miena am'le fambolena le moyen de production asorona aminao de misy perte zany ohatrinona ozy ianao a sarotra be moa tonga de amalo ihany fa eo mpanovana mihitsy zany zao zay a ny tena manao ny inventaire ahafantaranay a ny valeur vénale nyreny fanananay reny a sy ny valeur résiduelle am'izao fotoana zao satria ho tenenina aminareo koa fa zava-nisy moa zany hoe raha fa nikatona le société raha nikatona ny société a de ny zavatra nisy a de lasa tonga de firay ho azy tampoka sy epavy tampoka teo le fananana ny tombona ave zany raha akatotsika ave ny société de androany de tonga de lasa ho feray tokony misy politique raha fa nakatona zany société de tokony misy politique de sécurisation aloha tao voalohany indrindra zay zany ny zavatra anankiray ary ny faharoa natao daholo ny inventaire de namena mihitsy ny valeur an'ireo zavatra reo satria raha fa anao partenariat amin'ny hafa ianao de ireo fanananareo ihany noentinao e anaovana partenariat de fantany apetrako aminareo inona ny zavatra nandeha tam'izay partenariat nataon'ny sirama tamindreo olona zay niarahana inanao partenariat hatramin'izao mbola tsy misy mandeha ny antony tsina satria zay le hoe fananana tsy voafaritra mazava tsara hoe tena ohatrinona marina mba hahafahan'le sirama mba miteny hoe zay nge tena na société tsy miotana ary ny usine manana patrimoine ngezabe zay ny olana mikasika ny karaha mampiasa sy ny kinampy-sakosy indray izay efa nanaova ny mpiasa fitokonana ny volana jona lasa teo de efa milamina hoy ity tale général ity nanamafyainko ny tenany fa ity olana karaha ity de tsy any orinasa sirama fa nilay orinasa iray mpiara-miombona antoka amin'izy ireo manodidina ny 300 ano any ny mpiasan'ny sirama manerana ny nosy amin'izao velotaraina kosa amin'izao ny mivelona amin'ny asa fanjonona ao amin'ny commune Andilana avaratra distrika Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao fa ho simba ny fiarin'izy ireo be loatra mantsy ny olona mpitrandraka vato ao an-toerana ka mandoto ny tanàna niry Andrianarivondy MBS Ambatondrazaka manoloana ny fiparitahan'ny diky sy ny loto noho ny fahabetsahan'ny olona
ao amin'ny commune Andelana Avaratra dia velona kehitriny amin'ny mety fahasimban'ny fiarina izay ataony ireo fédération-ny jono any antoerana. Misy arak'izany ny Antsoavo ataony filohan'ny fédération-ny jono any Andilana Andriamatoa Ramoris. Dia raha fieno nefa ny loto mba tsy lazana eny tsy maninona miteny hoe fieno loto tay ny faritra ny tanàna satria tsisy ny fanentanana, tsisy ny visy publika, nefa ny vola misy mihodina ao anatin'le commune tanàna Andilana Avaratra. Dia eto amma olona mipetraka ao an-tanàna Andilana indrindra moa amin'ny président fédération ny Jonona no anaovako fanairana, fanentanana, fiangavianany hoe raha irotsaka io orana io manoloana ny ranotany betsaka efa voady tao amin'le tanety dia mety irosaka ny anatin'le rano. Dia raha irosaka ny anatin'ny rano tany io mino aho ary mafantatra fa animba an'ilay azandrano ny amin'ny velomany. Raha izay faharoa hidiny ao anaty rano iny koa io ranotany sy ny tay dia aiza ny amin'ny maha-olombelona aminay izay misotro an'ilay ranona loatra satria izay tsy mbola manana rano fisotro madio. Dia eny ny anaovako Antsoavo. Tafapetraka androany teny anivon'ny tompon'andraikitra Isatsokajy ny taratasy fitakinana izy ho ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina avy amin'ny randrana sindikaly. Nambarany ary fa tandindomindoza ny fiahina ara-sosialy ny mpiasa mpikambana ao amin'ny CNAPS. Ramano Menjanahary sy Andra Kotomalala. Tsy anjaran'ny mpiasa no manao ny débouchage na mandrotsaka ny latsakemboka any amin'ny CNAPS fa andraikitra feno omeny lalàna ny mpampiasa. Noho izany tsy tokony ho sakana ny tsy fahazahoana fanampiana ny débouchage fa rehefa mahazo certificat de travail ny mpiasa dia anjaran'ny CNAPS sy ny mpampiasa no mifanaraka amin'ny famenona ny atotan-taratasy. Ino no nambarany teo anivon'ny randrana sindikaly manoloana ny fanapahan-kevitry ny CNAPS anome indray ny fanampina tsy averina ho an'ireo 9,000 raiala mpiasa tapaka fifanarahana arakasa teo anelanelany ny voalohany ny volana janoary ka hatramin'ny 1 ny volana aogostra 2024 izay no amafisiny teo anivon'ny CNAPS fa mila mahafeno ireo fepetranapetrana toy ny vita débouchage nalolatsakemboka 3 volana fahatelo sy faefatra tamin'ny taona 2024 ary alohan'ny fa 1 ny volana Oktobra 2024. Dia nanomboka androany zany tafapetraka napetraka eny amin'ivon'ny CNAPS mazava loatra tsy maintsy hoe napetraka zany taratasy fitakinandreo le zavatra nambara teo reo napetraka ihany koa eny ministère tutelle rehetra, ministère travail, ny asa, ny BIT, ny ASDDT, ny CNIDA satria misy resaka zon'olombelona koa ao anatiny io dia reo ny patronat sy ny aty amin'ny mpiasa zany fa izahay nametraka fitakina anankiray faharoa koa ao anatin'ilay izy satria le hoe tandondomondoza zany ny fiahina ara-sosialy ny mpiasa aty amin'ny sehatra tsy miakina. Maninona zay no miteny an'izay voalohany iny le mivoaka ny dipitsarana iny hoe nangalarina zany ny volan'ny mpiasa tao very iny zany aloha. Faharoa dia tsika rehefa maty antoka le tary amin'ny Australia amin'izao fotoan'izao zany tsika ny hermady zany efa mivadika Madagasikara Airlines indray ahoana momba n'izy io le vola nampiasainao tsy fantatra tsony koa zany momba an'izay. Ny manaraka teo indray moa le hoe lanilaniana foana tamin'ny fanakaramana ny mpanazatra ny bariady teo aloha indray ny volan'ny mpiasa. Dia hitantsika amin'izany logony novanany eny CNAPS dia ary amin'ny Carlton ary mandany vola be ilazana logony novaina zavatra ohatr'izany zany tena fandanindanimpona zany zay mampiahiahy kely ho an'ny fitatana teo aloha nangalatra ny volan'ny mpiasa. Ny amin'izao indray ohatra ny lasa mandandany lanilaniana foana amin'ny zavatra tsy misy vokany ho an'ny mpiasa ny volan'ny mpiasa ka tsy azo ekeny zany ary ilay farany teo iny moa hitantsika le hoe nivoaka tany amin'ny conseil des ministres mikasika an'ilay fonds souverain dia mbola ho isan'ny akana vola ihany koa zany CNAPS ao koa zay zany mahatonga ny tsy azo ekena zany reny ary zay nahatonga ny nametraka ireo taratasy fitakina ao amin'ny CNAPS mazava loatra dia ny conseil d'administration ny CNAPS, ministèren'ny asa, ministèren'ny vola, ny BIT, ny partenaires sociaux rehetra zany nandefasana daholo mitandondomondoza ny fiahina ara-tsosialy ny mpiasa. Betsaka loatra ny gaboraraka eny anivon'ny orinasa tsy miankina ankehitriny. Mpampiasa maro no manararoatra, manakely ny tombontsoa tokony hositrahan'ny mpiasa
manoloana ny krizy ilalovan'ny firenena. Tsy ampy ny fitsirian'asa ataony ny ministèren'ny asa ny amin'ny inspection travail satria zareo moa zao mbola tsy fantatra mbola migreve sa tsy migreve tsony tsy fahampiana zany satria tsy ampy zareo makany mitsirika an'ireny eny amin'ny toeram-piasana de mahita hoe mialokaloka ao anatin'ilay hoe krizy zany ny mpampiasa zao am'izay le krizy zay de eritreretiny zany rehefa zay de tokony azony atao daholo zany zay fomba fanerena rehetra ny tombotsoan'ny fanenana ny tombotsoan'ny mpiasa zay ny tena zava-misy eny amin'ny toeram-piasana zany mahatonga le misy mpiasa tonga de roasina fotsiny tsy mazava akory ny resaka fahatarana kely 3 minitra aveo de androasanao mpiasa hoe lasa iny 3 inefatra tany amin'ny médecine d'entreprise ve de lazaina hoe efa tokony inapy anao roasina hitanao zavatra ohatr'izany zany no miseho eny satria maniny tsy ampy ny fitsiriana ataon'ny inspection travail izay anetananay ny ministère mihitsiny zany tokony hojereny zareo ny famahana an'izay ary isika mpiasa koa tsika mpiasa koa zany tokony tohizana trano ilay hoe fitaterana ty amin'ny syndicat ny zava-misy eny amin'ny toerany fa rehefa tsy mitenitsika de manjakazaka mihitsy ny any amin'ny toeram-piasana reny zao hitantsika tsara reny olana amina resaka hoe trop perçu-na vola ny any amin'ny banky any no mandrotsaka vola tsy fantatra hoe avy zany amin'ny mpiasa ny mpiasa nitady ho presena fotsiny amerina ao anatin'ny fotoana fohy andreny reny zava-misy hitantsika daholo zany to fitaraina ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Nangalary ny mpitantana teo aloha ny volan'ny mpiasa araka ny didim-pitsarana ny voaka tsy naomby ny fampiasam-bola atao amin'ny knaps atao amin'ny kompania pitaterana anabakabaka Air Austral. Tsy mbola mazava ny momba ny fampiasam-bola ny knaps ao amin'ny Air Madagascar izay arahana trosa vola be amin'izao fotoana izao ary io vanarana sy rafitra araka ny angom-baovao lany lanina foana amin'ny tsy misy vokany sy mazava ho an'ny mpiasa ny vola ao amin'ny knaps toy ny fanakaramana ny mpanazatra ny barea teo aloha izay voalaza fa 50 tapitrisa ariary ny karama isam-bolana ireo no nahatonga ny fitakina izay napetraka androany. Tsy satehaka teny vato alina kosa teratany Sri Lanka iray isaka anondrana vato sarobidy tao anatina entana enti-tanana na ny antsoina ihany koa hoe bagage en main moa nahatrarana ny baoritra misy ny vato. Germain Menjanahary, Mathieu Princy. Teratany Sri Lanka no tratra saika anondrana vato sarobidy tetsy amin'ny serana mpiara-manidina ivato saika ondrana tamin'ny Ethiopian Airlines io ariva io raha nitatitra izay nataon'ny SEG tamin'ny mpanao gazety Safira, Emerald ary Corridon ireto tratehaka ireto raha nitatitra dia 5,3 dollar no teti-bidy nolazaina tamin'ny faditseranana rehefa natao anefa ny fanadiadiana dia manodidina ny 7,3 dollar ka hatramin'ny 5,5 dollar no teti-bidy ny ireto vato sarobidy ireto. Vol io zany tokony nandeha tamin'iray fa nohon'ny asa zay natao zany fisavana le asa fisavana fohy en profondeur mihitsy de tamin'ny enina sasany teo vao tonga de nareo mantanina le vokatra de misy zavatra hita zany pierre précieuse izy io izay hita fa tsy ara-dalàna aloha zany raha ny taratasy ara-dalàna fa le anatiny tsy ara-dalàna donc tsy ara-dalàna zany sous-estimé zany le izy sady mety misy fausse déclaration ihany koa au lieu de corrandom voalazany nefa mety misy safira be deabe ao. Misy olo-panjakana voaroroy amin'izao tranga fikasana anondrana vato sarobidy antsokotsoko izao raha ny loharano vaovao naiky ho ity sekretera panjakana miadidi ny gendarmerie pirenena ity fa mbola gaboraraka ny fanondranana antsokosoko eto amintsika. Mivoaka foana ny repirenena atsika dikan'izany mbola be deabe ny asa tokony atao hita fa mbola tsy mirindra tsara ny asa ato dia anjaran'ny tompon'andraikitra zany miaraka amin'izay tandrifon'izay no mandrindra ny asa io le taon'ny vazaha hoe synergie d'action. Mbola gaboraraka tokoa ny fanondranana eto amintsika volamena hatramin'ny 770 kilao aza tafavoaka antsokosoko eto amintsika izay mbola tsy nainona toy ny hatramin'izao andrasana indray arak'izany ny toy ny tirara vato sarobidy ity izay mahavoatonotona olo-panjakana ambony atreto mantsy dia ny fahatrarana ihany no hoe no etsitseroa fa tsy hita ny toy ny izay fanadadiana sy izay voasambotra indrindra fa ny olona ambony tahaka izany. Ny vaovao tapatapany dia olona efatra ny namony ainy ankiziny 3 tamin'ireo ary olona 12 hafa ny mbola manaraka fitsaboana vokatry ny fihinanana fano na tortue de mer tao amin'ny fokotany Antetezambato commune Anorotsanga district Anambanja faritra Diana
raha tsy aivina ny zavaniseho mpanarato iray no nahazo ilay fando ka nivarotra izany sy tamin'ny olona ny farany herinandro lasa teo saika tratra ny ity aretiny ity avokoa izay rehetra nividy ka nihinana izany fantatra fa ao anatin'ny vanim-potoana ny tsy azo hinanana fano isika amin'izao fotoana izao toy nilay raharaha nahafatesana zanaka sinoa Kevin Young teny mandrosoa ivady kosa indray dia nahiditra amponjavonjy maika ilay ramatoa 17 taona tompon'antoka tamin'ity loza mpiarakodina nahafatesana ny Kevin Young ity akoatra io dia anisany ny ampangana azy nilaingana taony nandritra ny fanadihadiana natao marina fa nanatrika fitsarana omaly ihany koa ny tompon'ilay starex voalaza fa tompon'antoka teo aloha afaka mahadiodimo ity farany noho ny pirofo tamin'ny horonan-tsary fa tsy nisy fahadisoany amin'ny 7 ny volana Oktobra ho avy izao araka izany no hiakatra fampanoavana ny raharaha. Eo amin'ny maresaka mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray dia nanapa-kevitra ny tsy hiatrika ny lalao miverina ifanatrehany amin'ny interclub any Angola ny 12 ny volana Oktobra izao ny CFFA andoharany fotsy ao anatin'ny fifanitsanana iadina amin'ny amboarany confédération na 12 araka ny fanazavany mpitantana ny CFFA dia tsy mitovy ny lentany filalaovana ka nahatonga azy ireo nandray izao fanapa-kevitra izao nilaza moa ny mpitantana ny kluba androany fa vonona ny andoa ilay lamandy $10,000 na 100 tapitrisa ariary ny CFFA no ny tsy fanatrehany ny lalao miverina ity kely noho ny volalany raha hiatrika io lalao io izay manodidina ny 50 tapitrisa ariary ho hiatrany fanazavana tsy aivina fa 1.5 tapitrisa ariary no vola voangona tamin'ity fanaovana tolo-tanana ho fanohanana ny CFFA ity. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena kosa indray ary dia mitombo hatramin'ny fahavoazana nateraka ny oran'ny kija tany Nepal sy Inde efa ho andro maromaro izao anjatony ireo efa namony ainy efa mampoliny ihany koa ireo tsy tapopoka vokatra izany ando miaratina Mathieu Prince. Namela takaitra goavana tao Inde sy Nepal nitondra drano sy ny fiotsan-tany vokatry ny oram-ben'ny kija tany an-toerana nandritra ny andro maromaro zao mitombo ary miakatra trano ny tarimarika mahakasika izany raha nitatitra navoaka ny manam-pahefana atao an-toerana androany tafiakatra 40 ireo maty ary ampolony maro no tsy tapopoka atao amin'ny tanàna iray avaratry Inde mananika ny 40 ny maty ary 20 no tsy hita raha 70 kosa ireo namony any tao atsimo n'ity firenena ity raha ny tarimarika navoaka ny prime ministre lehibe ny gouvernement atao an-toerana tsy lazany intsony ireo fahasimbana fototra-afitrasa samihafa toy ny trano nisy mihitsy azy ireo fianakaviana ny aramaty tototry ny trano atao ny tranga atao amin'ny distrika ny Nainital tao Nepal kosa indray olona 30 no voamarina fa maty ary 70 tsy tapopoka nandritra ny 3 andro ny siny orambe tao an-toerana tatitra vonjimaika navoaka ny tompona andraikitra misahana ny fitantanana ny loza voajanahary raha ny vinavina ny sampana mpamatatra ny mety toetry ny andro dia mbola irotsaka ny orana atao anaty ny 3 andro avy nisy araka izany fampitandremana nataon'izy ireo manoloana ny mety ho fiakaran'ny renirano samihafa ao an-toerana olona narivony ihany koa no fantatra fa tandindomindoza aka tsy maintsy afindra toerana nakatona avokoa ny sekoly ny fiangonana ary ny toerana ara-panatanjahantena sy ara-pizantany samihafa ny Nepal raha tsy aivina ny taona 2022 no tena namitondra faisana ity firenena ity nisy nitondra ranogoavana izay nandravany tanàna ary namoizana ain'olona mahery ny 10. Eo amin'izay vavao ny maresaka iray sampirenena izay hatrany dia ao anatin'ny ady tanteraka amin'ny valanaretina COVID-19 ny ao Royaume-Uni amin'izao fotoana izao tsy mitsaha mitombo ny olona maty sy voan'ny COVID-19 any miaratina sy Mathieu Prince hatrany ripotra tanteraka ny ao Roumanie amin'izao fotoana izao sahirana mafy ny firenena manoloana ny fiakarany tany olona maty sy vomarina mitondra ny tsy mikaretina COVID-19 an-toerana manomboka tsy maharanaka intsony ireo fitoerana fandraisana marary sy hôpitaly samihafa sahirana tanteraka ihany koa izy ireo no tsy fampiny fandrina sy toerana afaka itsaboana ireo olona marary mafy natsangana noho izany ireo tompitsaboana vonjitaitra saingy efa manomboka tsy maraka ihany koa izy ireo amin'izao fotoana izao nampiasaina ihany koa ireo fiara afaka itsaboana marary ary saika hitanjany avokoa ny velona ny hôpitaly rehetra raha ny antotanisa
olona 7 no maty tao anatiny 4 ora farany raha efa mananika hatrany amin'ny 5 sy ray alina ny tranga vaovao voalaza fa antony goavana nitarika izany tsy fanaovam-baksiny ny apatelo ny mponina ihany mantsatr'eto no vita vaksiny tanteraka miady amin'ny covid-19 raha ny fanazavany ny tompona andraikitra tany an-toerana manoloana ity tranga ity dia ny antsovonto tany amin'ny vondrona eropeana izy ireo anampiazy amin'ny famatsinana ny oksigène raha ny vaovao hatrany dia maro ireo marary tsy maintsy afindrany amin'ny toerana hafa toy ny any Hongrie izay efa tafakatra any amin'ny 300 ano any namafisy ny filoromanyanina fa tsy maintsy hoenjahina ny fipetraram-pahasalamana afana miady amin'ny tsivalana retina ity. Eo amin'ny pejy ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara dia niresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Paul Rabary dia ny ankoron-drano nandritra izany ary no nitondran'ny fanehoan-keviny mahakasika ny zava-misy momba izay fanabeazana eto Madagasikara ankehitriny izay. Charmano Menjanary, Andry Rakoto Malala. Air Madagasikara bokatrosa, ny Jirama bokatrosa, ny Kroma tsy voalokarama, ny station de pesage tsy voalokarama, ny mpitsabo nanao vaksiny covid-19 korontana voanazo karama, ny paty tsy voalokarama, ny mpianatry ny université mbola 700 no tsy nandray bourse, fanadinam-panjakana misy fivoahany lazahadina mialoha, fanadinana amin'ny andro alina, ireo no santionany amin'ny farafahaizany rajoela mitondra firenena, mikorontana ny fiainam-pirenena indrindra fa ny fanabeazana eto amintsika izay isan'ny fototra voalohany ahafana mampandroso ny firenena. Zavarina amina tompona ndraikitra milaza hoe tsy azo terena fandoavam-bola tsy mangatana ny ireo hoe tsy olona mitangolalitra ny ireo hoe olona miasa 3 volana tsy mandray karama fa tiako hita ireo tompona ndraikitra milaza hoe arina hoe 3 volana tsy mandray karama zany heure complémentaire zany nge asa zany 24 hatramin'ny makaty za afaka mijoro fa tsy nandray heure complémentaire fa zay nangina satria fantatra fahasahirana ny firenena mitaka ny CSS mbaky manana fitakiany CSS fa misy fotoana tokony mitondra vahaolana amin'izay ary anjarany fitondram-panjakana mitondra vahaolana fa izy ary moa ny angatahana ny karama eo izy nangatahana ny heure complémentaire nareo mpanao gazety izy nangatahan'ny PAT izy nangatahan'ny mpianatra bourse resaboly io resaka ny ankoatran'izay dia resaka fandaniam-potoana sy fandaninandro fa raha mijoro ny fanjakana milaza hoe zay tsy manambola mena université dia zay milaza hoe foany zany ny bourse dia ny vola tokony omena ny bourse omena ny olona miasa satria ny bourse nge raha matsipiny amin'ny lamosiny ganagana tsy fantatra no afaka fanadina le mpianatra tsy fantatra na hianatra hatramin'ny farany le mpianatra fa zay aloha mamelona ny université ny PAT sy ny mpampianatra. Ilaina ny mametraka fanabeazana miainga avy any fotony ho hiatrany ity ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha ity izany dia mifototra amin'ny zava-misy amin'ireo faritra sy ny distrika rehetra ny any amin'ny faritra tsinarana sy ny faritra na lanjonofo manana ranomasina manana fizahatany manana ny kely takastobalta dia makany amin'izany ny fanabeazana dia miasa amin'ireo secteur ireo manana jirofo manana letsi fanabeazana mitondra vahaolana fahana mitondra vahaolana ara-ekonomika ho an'ilay faritra ho an'ilay ankizy ho an'ilay tanora ho an'ilay ray aman-dreny fa tsy ho manana baccalauréat ny olona dia mianatra nigana fotsiny ho aiza dia ho te-Antananarivo hianatra sociologie na hianatra tsy fantatro physique chimie ka rehefa voaloha daholo ve ny bourse ny karama ny mpampianatra mandroso ve le faritra mahita asa ve le ankizy voatrandraka ve le arenao amin'le faritra fanontaniana mila vahan'ny mpitondra sy ny vahoaka miaraka zany fa tsy any faritra tsy tany ianao ko mbola andrenam-polombelona mbola ianareo tsy misy afa-tsy ny mpitondra ihany no afaka mamaha ny olana mitranga eto amin'ny firenena ho hiatrany ny fanehoan-kevitry Paul Rabary
olona tsy fananam-bola no miseho ankehitriny noho izany tokony ahay ametraka ny tena lahara-pahamehana sy ny asa tena maika ny fanjakana. Mitohy hatrany ny adiny cellule de crise na ny mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny cellule de crise androany no niakatra fitsarana ny fitoriana teny anivon'ny fitsarana tampony fampiatona ny latsabato ny bureau ny lavitry ny mpanao gazety ny iray kosa ny makasika ny fanafoanana azy sary serindransary ny tahiriny aina. Ny alakamisy 14 Oktobra taona nametraka fitoriana teny anivon'ny fitsarana tampony ny mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny cellule de crise. Fitoriana mangataka ny fampiatona ny latsabato izay andrafitra ny bureau ny lavitra ny mpanao gazety. Saingina dia teo azy izay fitoriana izay dia niny ministera ny serasera tao an-trano ilay latsabato. Androany no niakatra fampanoavana ny rara ka nolavin'ny fitsarana ny fitoriana. Ny fitoriana napetraka anankiray dia mikasika ny fampiatona aloha iny resaka fifidianana iny zany efa tara ihany satria nalefa an'zareo ihany ny fifidianana na efa nisy ara ny latsabato na efa nisy ara ny sursis demande de sursis à exécution napetraka nanankiray annulation dia raha ny tokony ho izy sursis no niakarana audience androany dia iny rejeté iny dia hita ny dingana manaraka. Na dia teo aza nefa ny fandavan'ny fitsarana ny fitoriana mitohy hatrany ny tolona ho an'ny cellule de crise. Fitoriana roa moa zany napetraka tato dia rejeté ny fitoriana rejeté zany ny didiny raisin'ny mpitsara zany anefa tsy midika hoe hijanona hatreo ny hetsika ny cellule de crise fa mitohy hatrany ny ady ataon'ny cellule de crise manoloana an'izao botolo sy anjozay ataon'ny ministera eo anatrehan'ny asa fanaovan-gazety zao dia efa misy dravitra maromaro moa zany efa noman'ny cellule de crise tsy dingana ihany dingana ray verina efa tsy maintsy natao sy tsy maintsy ololavana dia efa iny ny didy dia miroso amin'ny dingana manaraka indray angamba n'izao izay ampahafantarina antsika ny andalana eny foana. Tsara ny mampahafantatra fa na dia teo aza ny disadisa tamin'ny fanatanterahina ity latsabato izay ao bureau ny lavitry ny mpanao gazety ity dia natao androany ihany ny famoahana ny valo ny latsabato. Mazava ho azy lany ilay kandida sy ny lisitra tariny Monica Rasoloarsan satria kandida tokana tsy nisy mpifanandrina. Raha ny fantatra ihany koa dia milaza izy ireo fa ity birao ny olavitry ny mpanao gazety Vaovao ity no anendry izay hosolo tena mpanao gazety ao amin'ny vomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Tsara nefa ny mampahafantatra fa ny birao ny olavitry ny mpanao gazety izay tariny Gérard irina no nahazo ny taratasy avy amin'ny seni anendry izay solo tena mpanao gazety ary efa notendreny izany ka i Marc Antoine Klimchond no voatendry sy voafidy ny birao tamin'izany. Ato anatin'ity fanadihadiana farany ity kosa indray no amin'tina ny Asin'Andriamalala sy Mathieu Prince amintsika ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Anisan'ny voaresaka atao anatin'ny fandaharana moa ny fanondranana arem-pirenena antsokosoko sy ny makasika indrindra ny fitohizan-drara am-pirenena na ny continuité de l'État. Rahantsika ny andindrin'izay. Fitohizan-drara-mpanjakana avokoa na continuité de l'État ny tohizan'ny filoham-perinasa ankehitriny hoy nambara ny solombavambahoaka Fetra Ralamosafimololona. Fantatra mantso ho izy fa ny akamaroany asa irerehan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao io dia vokatry ny asa nataony fitondrana teo aloha. Makasika an'le centrale hydroélectrique tany Farantsana mahitsy hoe amokatra 28 mégawatt. Zay zany. Dia ny iraira iny io. Tanteraka io fa nareo mpanenjika toujours afara. Fa tanteraka zao mively rano faharoa anisany zany ozy izy zay nataony ny filoham-pirenena. Zafady misy ahitsy tsy resaka communication ty zavatra ty fa tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy fa izany projet hydroélectrique tany Farantsana zany zay hoe amokatra 28 mégawatt dia efa tetikasa natomboka tamin'ny 724 tamin'ny fitondrana teo aloha. Zany mbola tsy teo amin'ny fitondrana ianao Andriamatoa ny Rajoelina, mbola tsy teteza mity zany fa efa nisy filoham-pirenena voafidimbahoaka teto tamin'izany fotoana. Ny eritreritry zareo tamin'izany fotoana dia ho vitaina amin'ny 724 tsy tanteraka nefa izany. Noho ny fitohiza amin'ny fitantanana nandraram-panjakana dia amin'izao hitenenantsika izao zany vao atao hoe vita le izy. Dia rery ihany zao fitondrana zao alefa ny communication isan-karazany fanana lalitra sy fitahana indray ny vahoaka
fa tsy hiteny mihitsy reo tony nanaovana ny rocadeste hoe rocadeste ngeny anarany fa tsy rocade ny arivo zany efa tetika asy zany tamin'ny androny fitondrana teo aloha zay anankiray fa fomba fanaony rety zay le resaka communication izay ny mpandrarazany vahiny to anatin'ny fandarana kosa dia nanasongadina sy ny resaka momba ny fitokonana na sisilany eto Madagasikara indrindra ny fitokonana atao ny syndicat ny fahantseranana zavatra fanambarana nataon'ny Saint-Pidou zany hoe igreve zay a no ny antony samihafa raha ny fahenoko an'lizy a dia hoe ny prime de technicité ao anatin'ny fiche de paix zany no mipetraka misy singa maromaro ao anatin'ny fiche de paix hoe ny sale karama fototra sy ny etsetra prime de technicité sy ny etsetretsetra dia zay no alanao ny mahagaga mihitsy dia zao le fitantanana mihitsy ny problème i raha matoa ministre ny finance nefa secrétaire général ny ministère izy teo aloha ary zany dia tena ao anatiny ny andraikitra n'izany mihitsy izy zany fa ny mahagaga amin'reto olona mpitondra antsika reto ry vahoaka malagasy dia zao ohatrany tsy manaja olona mihitsy izy fa ny tenany ihany ny fantany nahoana ny mahatonga hiteny an'izany ho alanao le prime de technicité ao anatin'le karaman'le olona singa ao anatin'le karama dia tsy mba mifanazava kory ianao hoe noho ny antony maro samihafa satria ny ena be deabe ny asanareo ohatra sy ny zavatra maro samihafa dia verina fa fotoana fohy fotsiny a mba asorona aloha i prime de technicité mifanazava ohatra zany ange fomba fitondrana olona mifanajo zany ny olona manana ny tokantrano manana ny zanaka manjafiny iny dia zany no anaovanao azy miverina koa eto amin'ity le hoe ery amin'le fandanjana camion manerana amin'ny Madagasikara ny resaka miala tsiny a io fandanjana camion io nge dia singa ho ao anatin'ny fiahihana ny lalam-pirenena rehetra zany hoe composante ao anatin'ny préservation ny route nationale zay no andikako azy hoe singa ao anatin'ny fiahina ny lalam-pirenena rehetra io ka raha ohatra ianao hoe asaina anao lalana na azo vola banque mondiale le anao zao 1200 kilometra hoe sy ny etsetra azo amoahana vola ao anatin'izany nge fa singa ao anatin'izany io fa tsy hoe ny manampina goudron sy ny manampina lavaka foana ohatra ny primaire be zany ny andrematoafaniry a raha hoe zay ihany singa ao anatin'le fanaovana ny lalana mihitsy ny fiahinan'le lalana ny fampandehanana nyreny fandanjana camion reny fa potika angio lalana io raha tsy lanjay nyreny camion reny lohahevitra maro no navohitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany anisan'izany ny mikasika ny tsy fahaiza mitantany ny mpitondra fanjakana ka miteraka izao fahasarana lalina eto Madagasikara izao dia zay ny koa no mamarana ny fotoana ny fampalalam-bavao izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany Global News aorian'izay kosa ny fandarana sahirana amin'ny Clémence Rarnirina sy Lelira Farala no arahantsika rehefa avy eo ka vahiny izy miravavy amin'izany moa i mialy Rasoloary Jaune ny secrétaire général ny OGM teo aloha sy Jocelyn Rabeny Lalana tanora avy eo anivon'ny RMDM na ny route ben'ny mpanohitra ho an'ny démocratie eto Madagasikara aorian'izay fandarana izay ary ny horonan-tsary amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe High School Girls ny tena kosa ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompo